rehefa nananjalanja dia tsy nanohana an'izanizy loatra amin'izao fa ny tantarana isaiko mitondra azy fa raha izao mitoy ho ka mandeha ny fifidianana tsy misy lalana ianao manohana ny siteny ianao analana ny ry fa tsy hoe raha mbola nisy andrakoto tao raha latsaka ajo mety hafa ny hevitro tsy fantako raha latsaka valomanina mety hafa ny hevitro fa mbola tsy zay loatra amin'izao tsy hay no rapitso fa izao aloha tsika miresaka izao dia tsisy lalana analana ny io reo raha tsy tamila jijijatona afa-tsy ny fanohanana any Andriamanitoa siteny aza izy no jerena fa le analana n'le olona zay mampijaly mampitonga amin'ny fiainanao ohatran'io ary naneo amin'ny volomboasary ary dia teneniko an'izany tsy mamba nandehandeha teto analakely ihany manandeha nijeren'le olona fa vory olona mampanahelo ny mizavatra mitrangy raha tsy le olona manana katikaty rabetsainao vola inona ny vidanana azy reny ao dia olona marefirefy efa mila mandady mipita ny trottoir alao koa zany tenenina zany misy olona tsy mifidy Andriamanitoa Andry no roapatelony reny ka raha reny roapatelony reny tonga ao ho sahirany ianao raha ilatsaky sitenika manana délégué zay dikan'izany raha ny tena izy raha za zao ny amin'ny folo candidat rehefa tena tsisy hevitra asiko délégué anaraka daholo any amin'ny faritry Madagasikara sikiriko atany amin'ny tsinay maiky no hitako ny alatra zay ny option farany dia avokako amin'ny vahoaka manontolo zay angamba zay ivo ny communauté internationale reto daholo ny alatra fa iala indremy 16 miaraka aminay reto ny voalohany eo amin'ny 13 miary tafiditra rehefa zay ny detavina izay ny fanehoan-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny iny hoe itsy teny ihany no vahaolana amin'izao fotoana izao raha toaka tsy maintsy mandeha amin'io fividianana io be deaibe ny resaka mandeha hoe tsy teny ihany no Andry Rajoelina zany hoe manaova zamody miady ireo olona anankiroa reo fa mitovy ny tanjona ary olona ray ihany hono no mpamatsy volan'ny zareo zay ny resaka mandeha zoizina dia rehefa niala ny collectif des candidats tsy teny dia ohatranahy manokana ohatra dia lasa ohatrany somary sakanino hoe sao dia mba zay marina ary fa inona natonga ny tsy teny niala ny collectif des candidats nanapa-kevitra andehanao fampiresakevitra na propaganda dia eo ihany koa le hoe fa maninona tsy teny tsy nanaiky hanao an'ilay soni fifanarahan'ireo collectif des candidats izay hoe tsy hanaiky roso amin'ny fividianana raha mbola tsy madio ny terrain dia zavatra mahagaga ihany koa dia zao hoe itsy teny raha le nasolo ny haiko izy milaza fa tsy madio ilay terrain tsy madio ny règle des jeux lalao maloto io fividianana io kanefa nanapa-kevitra izy fandeha anao propagande satria efa mazava ange efa mazava fa tsy maintsy olany Andriamanitoa Andry Rajoelina tsy maintsy olany dia nefa mbola lasa izy ary io propagande io dia misy chance ambony be mbola olany Andriamanitoa Andry Rajoelina dia zay le izy dia ty ray aman-dreny teo ty moa ny teny hoe tsisy vahaolana itsony raha tsy maintsy miroso amin'ny fividianana izay mba afana mielimine Andry Rajoelina dia izy teny ihany no mandeha viteny ny antony mety tsy halany an'zy teny nefa dia malagasy tsy dia objectif rehefa mifidy efa nampidirina tao anatin'ny lohan'ny malagasy ohatra le hoe vadiny tsy teny vazaha dia première dame ve dia vazaha horeny malagasy rehetrarehetra dia zay dia efa tafiditra ao an-tsainy malagasy zay hoe non tsy tianay zany vazaha ny première dame anay non tsisy anaiky an'izany io zay tsy fidy tsy teny zany ohatra anankiray dia mety efa tsy halany tsy teny satria ny malagasy rehefa mifidy tsy no ilay vinan'asan'ilay olona ny fidianany azy fa no ny fitiavan'ilay olona rehefa tsy tiany io dia tsy fidy zany izy dia eo ihany koa le anankiray teneniko hoe mety tsy halany an tsy teny dia Andriamanitoa Andry Rajoelina raha nitety faritra izy ohatra ny tena mahazo olona be dia be tsy fantratra aloha hoe no reo artiste reo ve sa tena hoe fitiavany vahoaka malagasy azy fa raha tena fitiavany vahoaka malagasy azy aloha dia somary ho saritra ihany nandresy azy raha ireny sary
video mivoaka amin'ny live ataony Andry Rajoelina rehefa manao propaganda reny ka misy chance ambony be alany any Andry Rajoelina nefa ny tanjonareo collectif de candidats dia tsy amerina ny Andry Rajoelina itsony eo amin'ny fitondrana saingy tsy teny lasa izy dia misy chance mbola hiverina eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ka zay ny antony mahatonga anay hoe itsy teny Randriana Solonaiky dia nisan'ny mivadika izy mivadika tamin'ireo collectif de candidats ireo mivadika tamin'ny Praidan-drazana zay nanana fahatokina taminy fa hoe tolona hiady ho an-tany-tandalana izy ary mba anajana an'izay lalam-panorenana zay saingy tsy izay ny zava-nisy arakehitriny ray teny tsika hoe aleo hifidy any tsy teny dia mbola baraingy hoe moa hoe tena madio tokoa io tsy teny io za iray ihany izy sy Andriamatoa Andry Rajoelina zay ny fanontaniana mipetraka ty zao ihany koa moa ve vaolana ilay fividianana raha toka tsy tena madio ny lalao inona ny mety ho fiatraikany io fividianana io aorian'ny élection satria reto collectif de candidats reto mihitsy fa tsy anaiky moramora ny zareo manoloana ny zava-misy tsy anaiky moramora ny zareo io ny zareo fa manao tous les moyens mba hidirana ao amin'ny kianjany 10 May io fantatritsika raha pisy eo tafiditra eo ve ny zareo fa treto aloha dia mbola tsy tafiditra ka izay indrindra mila jerena izay zavatra izay moa ve tsy teny no vahaolana ho andeha hifidy dia tsy teny vidina fa tsy Andry Rajoelina ho an'ireo mpanoana ny collectif de candidats amiko manokana tsy vahaolana zany ny vahaolana tsara indrindra dia tsy fandehanana mandeha mifidy aleo tsy mandeha mifidy tsika raha toka tsy te amerina ireo olona ireo eo ny antony dia lasa mampiakatra ny taux de participation ny fandehananao mifidy na anao vady fotsy ary na anao vady maty rehefa tonga tsy ilaina zany ny ilaina dia tsy mandeha mifidy anao satria tsy ekenao ilay fividianana tsy araka ny tokony mihitsy izy io zay ngambany dia inona moa zavatra hafa ihany koa tiako fampizarana amintsika dia hoe efa tsy rariny tsony ange ny zavatra iainantsika ankehitriny jereo reny olona nandeha teny mikianjany 13 May reny niezaka anakeny fa jereo nanaovany zareo anazy vonoina mampalahelo ange zany jereo ange reto amin'ny sary reto jereo fa ohatrany hoe mizara sakafo mizara tsy haiko mofo topaina ve ireto zandary reto mizara reo baoma mandasa-dranomaso ireo alefa mivahoaka mendrika an'izany ve tsika mino za fa tsy mendrika an'izany kosa itsika tsy mendrika famonoana famoretana toy ireo ny vahoaka moa ve mbola anaiky an'izany tsika efa tsy izy tsony ny moa ty nyfanjakana efa manao ny ataony fanapara-pahefana ny zandary mpitandro filaminana ty vao manao hery famoretana manao izay teny ataony mamono ny olona zavatra zany tsy izy zany tsy mendrika an'izany angamba tsika rehefa malagasy ko eto za dia miteny amintsika hoe aleo tsika mijoro hatrany hitaky ny marina izay aleo tsika tsy miabandona aleo tsika tsy manaiky mihitsy raha tsy azotsika ny fandresena hitady hiady ho any fampanjakana ny rariny sy misy tany tandalana amerenana indray ny hiasy ny Madagasikara ny hiasy ny raha zay nalatsaky roa tia tandrazana tamin'izany fotoana zany zay niady mba ahazoana ny fahaleovantena tsy rariny kosa raha olona tia tena raha olona misaka ny zopirenena hafa mitondra ny Madagasikara satria zay ny antony tolona nataon'ireo tia tandrazana dia hanafaka ny Madagasikara teo ambany fitantanany olona manana zopirenena hafa tsy malagasy zay ny antony aty zavatra hafa miraso ho tsika rehetra samy tenin'Andriamanitra hiadana finaritra ny Madagasikara